Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandaharana iraha-miasa ity. Fandaharana fampisaorana izay mahasoa ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona. Fandaharana vokarin'ny Hetsika Asa ao an'i Madagasikara. Namboarina sy atolotr'i Dr Luc Raveloharimisy iarahana amin'ny AZ radio televizion. Androany izany dia mizara roa ny fandaharantsika. Ny fandaharana voalohany dia toy ny efa nataontsika hatramin'ny alatsinainy miresaka ny fampianarana ampitain davitra. Resantsika tamin'ny farany ny momba ny fianarana ampitain davitra any Frantsa, nisy fantaina ihany koa izay nivaliana ary nanome Listra fianarana ampitain davitra mampiasa ny fiteny anglisy isika tamin'ny omaly. Androany dia nanome Listra 5 ho anareo indray ny tenako dia ireo Listra 5 ireo misy amin'ireo sady mampianatra mampiasa ny fiteny frantsay, anisan'ny ampianarana fiteny ampiasaina amin'ny taranja no mampiasa ny fiteny anglisy. Ny fandaharana faharoa, tapany faharoa indray dia iresantsika ny fianarana any Allemagne. Izay moa izany dia vary ny fanontaniana nalefanareo be dia be ny manolotra aty amiko dia hianatra any Allemagne, nametraka fanontaniana momba an'izany dia izay izany ny tapany faharoa ny fandaharantsika. Ny fandaharana voalohany izany dia fandaharana faharoa ambin'ny folo amin'ity fandaharantsika ity, izay ho hitanareo ao amin'ny Facebook groupe ny fanazavana an-tsoratra. Io moa izany araka izay nolazaiko dia tsy mora ny manoratra an'ilay izy dia avy eo manomana ilay fandaharana dia manao ny feo dia avy eo indray dia mampiditra azy amin'ny Listra fisoratana. Fanezahana izany tamin'ity indray mandeha ity satria be dia be ilay adiresin'ny tranokala dia avy hatrany dia raha mijery ny tarem-boky ianareo izany ny Facebook-nareo aoriana an'ity fandaharana ity na koa manaraka an'ity fandaharana ity dia mety tonga dia efa hitanareo ao izany ny fandaharana fahatelo ambin'ny folo miresaka momba ny fianarana ampitain davitra misy Listra, dia avy eo ny fandaharana fahaefatra ambin'ny folo miresaka momba ny fianarana any Allemagne. Avy hatrany dia hanomboka ary isika hiresaka momba ny Listra ny fianarana ampitain davitra. Misy 5 izany reto omeko anareo reto fa fanazavana amin'ny ankapobeny fotsiny dia be dia be moa izany ny karazany ilay anjerimanontolo na orinasa na sampan-draharaha manolotra fampianarana ampitain davitra io. Misy eo amin'ny ataontsika hoe 30 eo izany karazany no tena malaza maneran-tany. Ny ankamaroan'izy ireo izany dia maimaimpoana ny fampianarana ao aminy. Ny ataonao izany dia miditra amin'ilay tranokala dia mitady izay taranja na lohahevitra tianao ianarana, avy eo maimaimpoana ny fampianarana amin'ny ankapobeny na ny ankamaroan'izy ireo. Misy tena maimaimpoana mihitsy tsy misy n'inona lohanao fa saingy raha mila fanamarinana ny famitahana ny fianarana ianao na io izany ilay ataontsika hoe sertifika dia misy safidy andoavam-bola azahoana an'izany. Dia aloha amin'ny alalan'ny karatra mangilatra fikirakirana vola na io ilay ataontsika hoe carte de crédit na carte de débit visa na amin'ny fomba hafa ny sarany. Dia rehefa voalohanao iny ataonao izany ilay fanadinana dia rehefa afaka ianao dia omen'ilay baoritra manamarina ny fahafahanao. Alefa ny mailaka any aminao ilay baoritra avy eo dia azonao izany ilay sertifika. Valiny marina 20 amin'ny 20 isan-jato ny fanontaniana omeny izay vao afaka ianao. Dia santionany ihany izany ny Listra omeko anareo eto fa fenoantsika miandalana io Listra io araka ny fotoana misy. Izany hoe be dia be ilay izy fa tsy ho fatanisantsika daholo androany ireo Listra ny anjerimanontolo na orinasa na sampan-draharaha manolotra fampianarana ampitain davitra ireo. Rehefa sokafinao izany ilay roy dia ao izany ianao mijery ny taranja no sady mijery ihany koa ny fiteny ampianarana. Maro amin'izy ireto izany no teny anglisy satria moa izany araka izay fanambarako hatrany dia be dia be ny firenena mampiasa teny anglisy noho ny mampiasa teny frantsay. Ka tsy mahagaga izany raha maro amin'io izany ny teny anglisy amin'ilay tahirin-kevitra izay dia karazana lalam-be fanina mantsy azafady ilay anjerimanontolo manolotra an'ilay fianarana. Ny tena zavatra mila tadidina izany averiko indray ny tena mila tadidina dia hoe voalohany
jerenao le raha asianao zany le Rohy de tadiavinao amin'ny internet le izy efa misy adresany omeko anareo, jerenareo amin'ny Facebook le izy dia adikanareo iny, de rehefa tafiditra ao anareo de asainy mamorona compte ianareo de iny le compte fononareo iny zany no ampiasainareo hatrany, de mamaimpoana le compte ny fampiasana an'ilay tranokala raha tsy hangaka hoe mila certificat zany ianao. Dia tadiavinao le taranja de misy misy amin'ny teny frantsay, misy amin'ny teny anglisy. Le taranja tonga de efa azonao soratana amin'ny vatany eo na amin'ny teny frantsay aza, de raha tsisy moa de ataonao tsy misy de omeny anao zany ilay izy amin'ny teny anglisy raha ohatra ka izay teny anglisy no fiteny ampiasaina. Ny voalohany ary de misy an'ilay antsoina hoe UMass Boston Open Courseware. UMass Boston Open Courseware be dia be ny taranja atoniny ao ohatra biôlôjia, fifandraisana, haitantana, science politique moa zany, computer science, tantara sy soratra, be dia be. Fa ny mahasamihafa kely ny ity UMass Boston Open Courseware ity ny asany tsy misy vidéo no fampianarana, tsy misy ihany koa PowerPoint fa misy fanazavana momba ny lesona. Zay zany ny azy tsotra be, tena tsotra be ny azy fa azo ianarana ihany. Ny manaraka de Khan Academy efa andraisantsika ihany eo omaly. Ny Khan Academy indray de be ny taranja omeny ao ary misy isaky ny sokajin-taona sy karazan'olona. Misy ho an'ny ankizy ao, misy ho an'ny mpianatra, misy ho an'ny mpanabe ao, misy koa ho an'ny sekoly manokana zany taranja amin'ny fitantanana an'le sekoly. Be dia be zany eo amin'ny Khan Academy. Ny azy indray zany de horonan-tsary na vidéo no ampiasainy ampianarana, de fohy ireo horonan-tsary ireo arakaraka ny fizaran'ny lohahevitra na ny lesona omeny. Zay zany ny faharoa, Khan Academy, maimaimpoana ny fianarana amin'io ampitain davitra. Ny fahatelo indray de ilay hoe MIT Open Courseware. MIT Open Courseware dia MIT moa dia iray amin'ireo anjerimanontolo izay raitra malaza indrindra maneran-tany, anisan'ny tena manana andeha atao hoe ny zavatra avoakany ao dia tena avolenta satria toerana fanaovana fikarohana indrindra amin'ny lafiny teknôlôjia eo anjerimanontolo. Dia iray amin'ireo sekoly avolenta indrindra aty États-Unis io no sady maneran-tany ihany koa. De ny azy indray zany mampiavaka ny MIT de tsotra be, mitovy amin'ilay taranja ianarana any anefitrano, zany hoe misy le fifanetrehan'ny mpianatra sy mpampianatra, ny zavatra vokariny omeny ianao maimaimpoana hatramin'ny PowerPoint, ny fanazavana, ny noty ny mpampianatra izay entin'ny mampianatra omeny MIT maimaimpoana izany azonao arahana. Ny fahaefatra dia Coursera, efa andraisantsika omaly ihany ity Coursera ity. Coursera dia manolotra taranja maro avy amin'ny anjerimanontolo 12 samihafa maneran-tany. Ohatra amin'izany Princeton, Duke University, Stanford University, Caltech, ireo karazany fotsiny fa 12 anjerimanontolo maneran-tany 12. De misy fiteniny maro samihafa koa ny lesonao omeny ao na ny taranja omeny ao. Misy taranja fohy fa misy kosa tena tolony mandritra ny 10 hatramin'ny 14 herinandro, zany hoe semestre anankiray mihitsy, zany hoe feno tanteraka ny fianarana. Mahery ny ray tapitrisa ny olona manaraka ny sehatra fianarana amin'ny Coursera ity. Coursera dia tena midadasika be ny zavatra tolony ary raitra ny fampianarana omeny ao. Ny zavatra tolony, ny zavatra omeny dia anjaranao no mifidy ny taranja izay tianao ianarana ary maimaimpoana. Izay ny amin'ny Coursera. Coursera koa nefany raha anao te hahazo diplôma, te hahazo certificat dia manao an'ilay fanadinana izay ilay hoe tsy maintsy marina ny valopolo isan-jato ny valim-panadinana omenao dia afaka ianao dia omeny certificat. Ahafahana manao an'izay nefany dia misy sarany aloha. Fa raha tsy mila certificat anao fa fanitarana fahalalana fotsiny dia afaka miditra amin'ny Coursera tsy mandona inona na inona.
Ny farany indray dia ilay antsoina hoe learning space the open university. Learning space the open university. Io indray zany dia misy taranja na lesona na lohahevitra ho an'ny sokajin-taona rehetra ao, ankizy, tanora, ray aman-dreny, olon-dehibe. Dia ny mampiavaka azy dia azonao alaina ny fampianarana sy ny tahirin-kevitra ampiasaina hazavana ny lesona. Izany hoe azonao tehirizina. Amin'ireo ilay sasany ilay notanisaiko teo aloha ireo tsy voatery azo tehirizina, fa nity learning space ity zany dia azonao atao tsara ny mampidina, ny maka zany ilay taranja ary mitahiry izany mba ho ianaranao, averimberinao, jerenao matetika. Izay zany aloha ny lisitra androany Fandaharana fahatelo ambin'ny folo. Izay no ataontsika alohan'io. Azonao jerena, misy safidy maro ireo manaraka indray tohizantsika jerena ny lisitra manaraka, ampiantsika miandarana. Efa be izay safidy efa natolotra antsika izay, fa dia ny rariana mba ampiasaina ilay izy ampiasainareo, fa raha tsy izany dia fotoana verimaina fotsiny ny antsika mianakavy. Ny fandaharana efatra ambin'ny folo indray zany dia iresahantsika ny fianarana sy vatsim-pianarana hianatra vatsim-pianarana any Allemagne. Fianarana zany sy vatsim-pianarana any Allemagne. Fianarana sy vatsim-pianarana any Allemagne, izay indray zany ny fandaharana efatra ambin'ny folo. Io moa zany dia be dia be ny mangataka an'io. Eto koa moa zany sady mamaly ilay fangatahana nataona renim-pianakaviana anankiray avy any Aogositra. Asa raha-miaino izy izao, asa raha-miaino koa ny zanany. Nangataka mafy ny amin'ity ilay fampianarana hoe inona avy ny vatsim-pianarana hianatra any Allemagne. Nisy ray aman-dreny koa tao Antananarivo, ray aman-dreny nilaza fa niasa naharitra tany Ambatondrazaka izy. Izy koa nangataka mba hamena torohevitra ho an'ny zafiny. Asa raha-miaino izao ilay ray aman-dreny na ilay zafiny, fa hiresaka zany isika anio momba ny fianarana sy ny vatsim-pianarana any Allemagne. Tsy ho vitantsika androany io. Izaho moa zany laza hoe Canada no ataontsika ny zoma, dia aleoko tonga dia manazava eto fa satria tsy vita an'io zany ilay Allemagne dia tohizantsika rapitso amin'ny zoma zany ny Allemagne, dia aleo amin'ny herinandro mihitsy isika vao miresaka momba ny Canada. Ny fandaharana moa ezahana atao amin'ny fotoana izay ananantsika eo ilay izy, dia indraindray lava indraindray fohy, fa nazanajany tsy ho vitantsika androany mihitsy ny resaka momba ny Allemagne, fa tsy maintsy tohizantsika izany amin'ny zoma, dia mikisaka indray amin'ny latsinainy indray izany ny resaka momba ny fianarana ho an'ny Canada. Ny tsara fantatra momba ny Allemagne dia iray amin'ireo firenena Eoropeana manolotra fianarana mirary izy. Mirary satria nisy fanapahan-kevitra niraisin'ny sehatra fampianarana mbola tonga ambony any Allemagne fa tsy mampandoa saram-pianarana ho an'ny mpianatra. Maro zany amin'ireo anjerimanontolo no tsy mampandoa saram-pianarana ho an'ny mpianatra, fa kosa ny alohan'ny mpianatra dia ilay saran'ny fisoratana anarana. Tsy mandoa saram-pianarana zany ianao, encourage, tsy alohanao, fa ny saran'ny fisoratana anarana no aloha. Dia saran'ny fisoratana anarana izay zany no alohanao. Izany aza nefa ho antsika avy aty amin'ny tany andalam-pandrosoana dia mbola lafo ihany izany. Mbola lafo ihany ilay izy, ary isika ihany koa no miantoka ny toerana hipetrahana, ny sakafo sy ny sisa. Misy vatsim-pianarana koa aloha meno amin'izay, fa ilay amin'ny ankapobeny zany ilay izy aloha dia tsy misy saram-pianarana aloha, fa ny fisoratana anarana no alohanao, dia ianao ihany koa zany no miantoka ny toerana hipetrahanao sy ny fandaniana ilaina amin'ny fiainana. Afaka miasa ianao araka ny lalàna misy eo zany, fa fanampin'izay nefa dia ilaina ny fahaizana ny fiteny allemand raha hianatra any. Maro amin'ireo anjerimanontolo misy indrindra ireo manome vatsim-pianarana nefany no mampianatra amin'ny fiteny anglisy, dia mamela anao ihany koa zareo hianatra teny allemand amin'ny fiandohan'ny fianarana. Ary misy vatsim-pianarana sasany izay azo ampiasaina hanefana zany ny saran'ny fianarana teny Allemagne.
Tapany voalohany ihany izany no ataontsika androany amin'ny fandaharana fefatra ambin'ny folo ity, satria mbola maro amin'ny vatsim-pianarana misy ihany fa dia tanisa vitsivitsy eto ahako. Ka ny hamora azy ity izany dia izao efa napetrako ilay Rohy ao amin'ny Facebook page eo, jereo fotsiny Facebook group iraha-miasa, dia jereo fotsiny fandaharana faha-efatra ambin'ny folo, dia hitanareo ao izany ilay Listra, satria tsy ho voatanisako eto ny anomenareo ny adiresin'ireo ilay anjery manontolo folo no resahantsika androany izany izy folo ireo izany tsy mampanefa saram-pianarana fa kosa mitaky saram-pisoratana anarana. Ny zavatra tsara ho fantatra amin'izy ity izany dia izao, raha ohatra izany isika mandeha mangataka hianatra any dia mahazo an'ilay voaray, dia mbola misy vatsim-pianarana hafa nefany azontsika safidianana hiantoana ny sara fipetrahana, ny hofantrano sy ny sisa, hiantoana ihany koa ny saram-pandaniana. Dia ny torohevitra omeko anareo izany hatria omeko anareo ilay Rohy, dia anjaranareo kosa izany no mitsidika an'ilay Rohy dia mijery ihany koa ny Listra ny vatsim-pianarana izay omeny, izay azonareo atao ny mangataka azy hangatahana izany an'ilay vatsim-pianarana. Reto izany ilay Listra, Listrandreo anjery manontolo folo izay tsy mampanefa saram-pianarana ho aho fa kosa mitaky saram-pisoratana anarana. Averiko indray mandeha tsy mandoa saram-pianarana ianao fa ny alohanao kosa dia ny saram-pisoratana anarana. Dia ve nefa mbola misy vatsim-pianarana hafa indray izay azonao hangatahana hiantoanao ny fiainana tahaka ny hofantrano sy ny sakafo. Ianao koa nefa andanizay mbola afaka miasa na dia misy ihany aza ny fepetra, satria tsy afaka hiasa fotoana feno tahaka ny vahoaka Allemagne isika, vahoaka Allemand azafady fa amin'ny maha-vahiny izany dia voafetra ny azontsika atao. Tsy mandoa saram-pianarana fa mandoa saram-pisoratana anarana. Dia misy ihany koa nefa ny ahafahanao mangataka vatsim-pianarana hanefahana ny fandaniana hafa ilaina amin'ny fiainana. Reto izany ireo anjery manontolo ireo. Ny voalohany dia ilay hoe Technical University in Munich. Technical University in Munich, izay izany ny iray araka izany lazaina izany dia lafin'ny teknika no tena ampianariny ao. Misy indray izany ilay hoe Ludwig Maximilians Universitat München, miala tsiny fa za ty manko tsy nianatra Allemand, tiako ty zona München sa Manchen, tsy fantatra intsony na inona fa dia lana tsiny aminareo izay mahay teny Allemand, fa Ludwig Maximilians Universitat Manchen angambany kosa, izay ny famakiana azy angamba ho raha mampime moa izany aloha dia mba mikakakaka kely ianareo fa tsy nianarako ilay Allemand ka tsy haiko ilay izy. Izay izany ny anjery manontolo faharoa. Ny fahatelo indray dia misy an'izany hoe Ruprecht Karls Universitat Heidelberg. Ruprecht Karl Universitat Heidelberg dia ao koa izany nomeko izany ilay Rohy ireo anjery manontolo ireo saika teknôlôjia daholo, saika teknika daholo, kanefa koa misy tsy misy tsy teknika, fa izay no mahatsara an'ilay hoe tonga dia omeko anareo ilay Rohy dia jerenareo avy hatrany dia ianareo izany mahita raha misy mifanaraka amin'ny zavatra tianareo atao ao. Misy indray ilay Humboldt Universitat zu Berlin. Humboldt Universitat zu Berlin, io indray izany dia any Berlin misy an'io ary misy vatsim-pianarana marobe ao misokatra isan-taona. Ny fahadimy dia Freie Universitat Berlin, mbola any Berlin ihany koa, misy an'izay anjery manontolo izay. Ny fahaenina dia Karlsruhe Institute of Technology. Isika izany izay mianatra momba ny teknôlôjia dia ao izany tsara jerenareo ao fa misy vatsim-pianarana atolony koa ao ankoatran'ilay hoe efa tsy mandoa an'ilay saram-pianarana ianao. Ny manaraka indray dia RWTH Aachen University. RWTH Aachen University mitovy ihany, misy vatsim-pianarana ankoatran'ilay tsy fandaovana saram-pianarana, misy vatsim-pianarana iantoana ny fiainana ary misy karazany maro azonao ampiana ihany koa angatahana
raha mahazo ianao dia manampy hanaovanao fikarohana. Misy ity koa zany mbola teknika koa ty raha ity technische angamba zany ny famakiana an'izany, technische Universitat Berlin, mbola ao Berlin ihany izay azonao hidirana, ary teknika any amin'ny resaka politika zany mipetsaka ao. Manaraka fahasivy Eberhard Karls Universitat Tübingen. Io ndray zany dia misokatra ho an'ny amin'ny ambaratonga rehetra. Marihako fa maro amin'ireo anjery manontolo ireo zany manao doctorat, maîtrise doctorat, fa misy ihany koa resaka momba ny ino moa izy ity, ho an'ireo izay vao hangataka lisansa, satria zany ireo izay haka lisansa zany miainga avy any amin'ny ambaratonga voalohany zany any amin'ny anjery manontolo, taona voalohany amin'ny anjery manontolo ho an'ireo izay haka lisansa. Ary ny fahavolo farany dia ilay hoe Albert Ludwigs Universiteit Freiburg. Albert Ludwigs Universiteit Freiburg. Io koa zany dia mbola ao anatin'ilay folo izay manome vatsim-pianarana araka ny lazaiko teo. Ny anahy zany saram-pianarana no alohanao, tsy alohanao, tsy mandoa saram-pianarana fa mandoa sara fisoratana anarana, dia manome karazana vatsim-pianarana izy, misy lisitra maro azonao angatahana hiantoana ny fiainanao, hividiananao boky, anaovanao fikarohana sy ny sisa sy ny sisa. Ireo zany ny vatsim-pianarana, ireo zany ny resaka momba ny vatsim-pianarana any Allemagne. Tapany voalohany zany io resantsika io, tapany voalohany io resantsika io, fa tsika zany tsy mbola tsy vita androany daholo ny any Allemagne. Mbola misy ny atao hoe vatsim-pianarana ho an'ireo izay miantsehatra amin'ny lafin'ny fampandrosoana, izay zany no resantsika indray amin'ny zoma, fa tsy vita androany. Ialana tsiny ho anareo izay efa niomana hiaino momba ny Kanada amin'ny zoma, fa ahembontsika amin'ny alatsinainy ilay izy. Ialana tsiny indrindra satria tsy vita androany ny resaka momba ny Allemagne. Mbola tsy vita ihany koa tsiny ilay fianarana ampitain davitra, dia mbola resaka kely an'izay raha ampitso zoma, dia avy eo antoizantsika zany ny resaka Allemagne. Ny fehiny Allemagne zany dia anisan'ny mora indrindra ny fianarana any, mora noho ilay izy hoe tsy mandoa saram-pianarana, fa mbola lafo moa ilay izy rehefa tena ampitain amin'ny lanjam-bola malagasy, tena lafo be mihitsy. Fa ahafahana manamaivana an'izay dia misy vatsim-pianarana atolotry ny anjery manontolo tsirairay izay azonao angatahana. Dia amin'ireo ilay anjery manontolo ireo misy ny toromarika ny amin'ny fomba fangatahana an'izany vatsim-pianarana izany, dia anjaranao no mitsidika mijery azy, dia arao ny toromarika angatahana ilay vatsim-pianarana. Ny fampianarana ny Allemagne mazava ho azy dia amin'ny teny allemand, fa maro kosa nefa ireo université rehetra lazaiko ireo dia maro amin'izy ireo no mampiasa ny fiteny anglisy ampianarana. Dia eo zany no andanjalanjanao ny fomba andraisanao fanapahan-kevitra ny amin'izay toerana tianao ianarana any Allemagne. Izay zany ny fandaharana faha-efatra ambin'ny folo izay no resantsika momba ny fianarana any Allemagne. Ny minitra vitsy sisa ananako zany dia mampiasaiko indray amaliana fanontaniana. Amaliana fanontaniana, ny fanontaniana izay nalefantsika. Misy ranabavy izy ity, raha ity sariny ity zany, manolotra ity CT dia milaza hoe salama tompoko, saika mba hanontany momba ny bourse complet any ivelany, pays francophone no tena mahaliana ahy, misaotra tompoko, vao afaka baka teknika farany teo za. Dia mahafinaritra zany ilay afaka baka teknika, fa dia arabaina ianao ny momba ny vatsim-pianarana feno francophone. Arak'izay nolazaiko dia raha be ihany ny vatsim-pianarana amin'ny firenena mampiasa ny teny frantsay. Kanefa ny fandaharana natao omaly zany, fandaharana faharoa ambin'ny folo, dia noresahako ny ampahany, noresahako mba vatsim-pianarana. Ka jereo midiry ianao amin'ny tranokala campus bourse campus teboka campus France. Dia zay zany no tadiavinao, azafady, campus bourse teboka campus France, zay no idiranao. Dia ao anao no manao fikarohana ny vatsim-pianarana feno.
mampiasa ny fiteny frantsay. Mbola tsy napetrako amin'ny Facebook io le ny adresy nampiasaina tamin'ny fandaharana faharoa amby folo satria mbola tsy vita soratra le izy, fa zay fotsiny zany no tadiavinao le campus bourse teboka campus France. Zay no tadiavinao amin'ny internet dia afaka mijery misy vatsim-pianarana feno ve any amin'ny firenena mampiasa ny teny frantsay. Misy mpanoratra indray eto dia andriamatoa NAHR, izy moa zany dia manontany hoe ianao ve le zarahay mahasoa? Eny tompoko, le zarahay mahasoa zany tsy za zany Joël Luc Raveloharimisy, fa le gropy, ny anaran'le gropy zay iraketantsika ny fandaharana no antsoina hoe zarahay mahasoa. Ny manaraka indray dia avy amin'ny HLA dia zao ny fanontaniany: salama tompoko, maharaka ilay fandaharana tsara fa ny olana dia tsy mahay fiteny anglisy fa ny fiteny frantsay no mba mahazo kely, nefa ilay fampianarana amin'ny fiteny anglisy no mahaliana ka mba mila hevitra misaotra tompoko. Io zany mbola iresantsika manaraka, tsy fantatro rovina fa resantsika manaraka io, resantsika manaraka aiza ny toerana sy fomba ahoana ahafahana mianatra amin'ny fiteny amin'ny fiteny anglisy. Dia isy Rohy omeko anareo, efa nisy ihany ny posteko fa any amin'ny zarahay efa ela izay fianarana teny anglisy, fa aleo fa ho jerentsika io any amin'ny herinandro andray fa ny ankaviako teny mba anarana ho tsy tapaka fotsiny ny fandaharana. Dia amin'izay zany hitanao rehefa miresaka momba ny fianarana teny anglisy isika. Ity indray dia ramose VF azafady, VF indray no manoratra, lava be le resaka fa dia vakiako le izy. Salama professeur, zaho dia manaraka ilay fandaharana ataonao amin'ny AZ radio momba ilay vatsim-pianarana ho an'ny tanora. Taona 2024 zany niditra université dia navita 3 taona za momba ny fianarana informatika. Davitra ny taona 2024 dia nangataka bourse d'études tao amin'ny Konabex indroa dia tsy lasa foana fa mangataka 10 millions mijery zareo. Ay, mbola misy zany kay fangataham-bola io, ary izy io ny heveriko fa tany amin'ny taonjato faharoapolo tamin'ny andronay tamin'izany no nisy nangataka, mbola manao koa zany mbola misy an'izao ankehitriny, farafaratsiny tamin'ny taona 2024. Dia mitohy manoratra ihany le namantsika hoe dia enjana be moa zany dia tsy lasa mihitsy izy, dia fianakaviana sahirana moa zahay dia tsy nahavita nandola vola. Zao nefa mba maniry ny hanome fianarana ankehitriny, efa miasa zao fa asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana natao akory. Dia maniry mba nianatra momba ny resaka fitantanana, management, sady efa nianatra ihany moa zaho amin'izao. Rehefa misy ilay système LMD moa dia tonga dia 4e année. Zaho koa sady miompy akoho dia tiako hitarina sy mba hananana ny orinasako momba ny fitantanana zao, ka mangataka fanampiana avy aminao momba ilay vatsim-pianarana resaka management tompoko. Dia misaotra mialoha amin'ny fanampiana sy ny valiteny izay atolotrao. Dia mbola nitohizany moa zany le izy satria efa nanoratra efa ela izy zany, fa mbola tsy voavaly dia nitohizany voatsela, nanoratra izany tamin'ny zoma teo. Salama professeur, anisan'ny anatra teny sinoa ihany koa zahako ka saika mba manontany ianao ve professeur mety mahita université na mety mbola hanolotra lisitra na université any Chine resaka momba ny fitantanana tompoko. Misaotra betsaka mirary soanao. Eny ramose VAF, enjana be aloha io resaka Konabex io, ary mampalahelo le izy, fa ity moa zay nahatonga antsika manao an'ity fandaharana ity. Dia zao ary noho izy tsy tadidiko le fandaharana fa sady mamaky mantsy any tonga dia mamaly aza, dia tsy manana fotoana no manana azy ity.
hoe fotoana manana aloha be. Mba midiry ianao amin'ilay zarahay dia jereo fa nisy resaka nataoko mba amin'ny vatsim-pianarana mianatra any Chine, angamba fandaharana faharoa izay na fahatelo dia misy anjery manontolo mihitsy any Chine amin'izao manome vatsim-pianarana. Mbola hanome ihany tsika fa tsy androany, fa mamaly fotsiny izany no ataoko izao. Dia midiry ianao amin'izay na azonao atao dia mitady mivantana amin'ny Google manao bourse extérieure Chine, ahitanao izany ny resaka management. Ny faharoa azontsika atao ihany koa dia ny fandaharana nolazaiko omaly, azonao henoina amin'ny jerenao amin'ny Facebook ny Zavatra radio télévision programa omaly dia miresaka fomba fitadiavana vatsim-pianarana, misy tranokala roa nomeko. Dia ampiasao ireo tranokala roa ireo ny anankiray moa izany teny anglisy dia ny anankiray teny frantsay. Ilay tranokala teny anglisy izany jerena afaka atao dia tadiavanao vatsim-pianarana ho any Chine dia 8 eo raha ohatra ka misy, raha tsisy moa dia mbola hanolotra fandaharana ho any Chine ihany. Momba ny Chine izany tsika fa maro koa no mangataka an'io. Izay izany no azoko tenenina. Misy ny vatsim-pianarana any Chine fa mijery ianao jereo enoy ny fandaharana novokarina omaly, fandaharana 12 izay nanomezako adresy fomba fitadiavana vatsim-pianarana avy hatrany amin'ny Google, mandra-piandry ny fandaharana ataontsika manokana ho any Chine. Dia mirary fombiazana ho anao koa amin'ilay fiompianao mba ompy ianao handeha tsara ny orinasa, hirariana mba tsy ho tratran'ny dahalo raharaha be. Io moa misy koa izany dahalo olona dia misy ny dahalo biby satria biby ny ompiana, dia mirary fombiazana anao Andriamatoa VF mankasitraka amin'ny fanontaniana. Izay ary izany ny fandaharantsika androany. Fandaharana roa ilay izy. Fandaharana fahatelo ambin'ny folo resahana ny Listra ny vatsim-pianarana ampitain davitra, dia ny fandaharana fahaefatra ambin'ny folo kosa dia niresahantsika ny fianarana makany Allemagne. Dia mankasitraka antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany. Ny nanolotra ny nanamboatra ny fandaharana Mpikarakara dia ny Hetsika Asa ny Madagasikara. Ny nanomana sy nanolotra dia ny tenako Dr Luc Raveloharimisy, miara-miasa amin'ny Zavatra radio télévision. Mankasitraka hatrany teknisiana mampita ny feo ary ny fomba ifandraisantsika moa dia amin'ilay hoe zarahay mahasoa groupe Facebook izy io, ao no postena ny zavatra rehetra. Ity fandaharana ity izany avy hatrany dia ho akarintsika ao avy eo na ilay avy eo lazaiko moa izany aloha aty États-Unis larbial, fa nareo manaraka ny fandaharana izao dia efa afaka mahita ireo adresy rehetra izay nilazaiko teo. Mirary fombiazana antsika rehetra amin'ny manaraka indray. Dia amin'ny larobia izany no tohizantsika ny resaka Allemagne, dia ahembontsika amin'ny herinandro ny resaka Kanada. Misaotra tompoko, mankasitraka ary mirary soa antsika rehetra.